mahakasika kosa aloha ny fitantanany tanànana Toamasina Andriamatoa Elizera Tsiraka no voatendry ho filoha-hevitra amin'ny sanany faritany Toamasina eo anivon'ny CST mandimpitoerana an'Andriamatoa Roland Ratsiraka izay kandida amin'ny fifananana ho filoham-pirenena. Anisany nitarika ny fivoriana mofo omaly teny amin'ny Lapan'Anosy ny tenany. Fa hotoizantsika ny vaovao anatin'ny lafiny hafa tanteraka kosa mofo ary andraisantsika ny vahiny ihany koa amin'izao alina izao dia tsy izy izay fa zareo avy eo anivon'ny star ao setra raha manakoraisina faly miarabanao tonga soa tamin'ny fampalam-baovao. Faly miarabanao Tina Soa dia faly miaraban'ny mpijery Matv amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny hoe fanomanana ny Oktoberfest moa amin'izao fotoana izao ianareo anivon'ny star ao alohaloha ampatsahivina hoe roviana moa ny fotoana natanterahana anazy io ary izy io moa zany dia ho tanterahana ny sabotsy sy lahady ho avy izao ny faharoa fahatelo ny volana novambra eo amin'ny eo amin'ny Maremasay moa zany eo amin'ilay zaridaina Maremasay io. Anahoana ny fandaharam-potoana ao anatin'izay roa andro izay? Mahafinaritra tokoa moa zany ny fandaharam-potoana ao fa tiako marihana kely fotsiny aloha izy io zany mba miova kely amin'ilay isa-taona. Raha isa-taona izy ilay miantso artiste be dia be reny zay rehefa Oktoberfest tamin'ity indray mitoraka ity kosa izy nataonay terrasse géante tonga dia hoe terrasse géante ngeza be zany izy zany hoe isy latabatra seza be dia be zany eo misy hoe latabatra eo amin'ny 100 eo zany miampy chaise eo amin'ny 400 eo zany andraisana ny olona zay ho tonga eo zany izy consommation zany eo isy animation eo dia ilay animation io zany animation miaraka amin'ny groupe fouillé animation mahakasika ny Oktoberfest zany dia animation ahafahan'izay mandray anjara mahazo loka moa zany. Ankoatran'izay koa zany dia izy io moa zany tsy misy vidim-pidirana fa les consommation obligatoire dia ho an'ireo izay ho tonga ao efa misy parking assuré ao. Sécurité koa zany efa assuré zany satria efa misy sécurité civile zany eo sécurité civile efa mpanaraka anay rehefa manao an'ireny hetsika ngeza be reny zay zany efa zatra raha dia efa misy force de l'ordre koa zany ho tonga hanamafy ny filaminanao moa zany. Fa misy hoe zavatra hoe singanina manokana ve ao anatin'ny hoe sabotsy 2 novambra fotoana etombohan'izay hetsika izay ary ny 7 novambra izay hetsika ifaranana ho an'ny eto Antananarivo moa zany? Eto Antananarivo moa izy zany efa nanomboka tamin'ny voamaa Oktoberfest anazy io efa tamin'ny volana oktobra iny izy dia ny resaka tamin'ireny café hôtel restaurant reny zany efa nifarina omaly tamin'ny Josy Peuple fa teny clôturena anazy zany dia amin'ity hetsika goavana izay ho tanterahanay rapitso sy rafakapitso teo amin'ny kianja Maremasay moa zany. Dia izy io moa zany tena atao izay afinaritra anazy satria ilay toerana zany efa niaménagena mihitsy mba hoe toerana convivial zany ilay izy iarahana miaraka amin'ireo namana ireo fianakaviana ireo sakaiza zany miaraka tonga eo miaraka manalazy sy mirevirevy kely eo amin'ny ora rehetra zany manomboka amin'ny 10 moa izy io amin'ny 10 atoandro eo zany dia ka hatramin'ny 1:30 alina no andro zany. Misy teny zavatra hafa kosa ve tia ny setra raha manakoraisina anampiana an'izay rehetra izay na tiana ho tsindriana manokana ao anatin'izay hetsika Oktoberfest izay? Fanentanana angamba no tiako atao hoe tongava maro reto fa afinaritra ny any fa Oktoberfest io zany amarana anazy amin'ity taona ity eo amin'ny kianja Maremasay ny faharoa sy fahatelo ny volana novambra tsisy vidim-pidirana parking assuré sécurité koa efa assuré moa zany. Dia farany amaranako anazy io moa zany efa misy ireo vokatra THB isan-karazany dia isy an'ireo boisson star hafa koa zany ho tonga eo satria star sady manao boisson gazeuse manao rano koa moa zany tonga daholo dia efa misy tsakitsaky isan-karazany koa dia ilay sakafo malaza rehefa Oktoberfest ilay choucroute zany amidiny amin'ny fidy mirary ao daholo. Eny ary dia misaotra indrindra anao setra raha manakoraisina dia manao veloma ary mirary soa. Misaotra betsaka anao Tina Soa dia misaotra betsaka ny ekipa Matv rehetra dia veloma daholo tsika rehetra. Dia ho toizantsika